Tapaka nandritry ny filan-kevitry ny ministra omaly kosa fa haato ny fandoavana lay antsoina hoe RSA na ny Redevance de Sûreté Aéroportuaire eo anivon'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena valo eto Madagasikara nanio ny heviny avy hatrany mahakasika izay fanapahan-kevitra izay moa ny filohan'ny filan-kevim-pitantanan'ny ofisy pirenena misahana ny fizahantany ny ONTM manao fantarany maro azy. Tapaka nandritry ny filan-kevitry ny ministra omaly fa haato ny Redevance de Sûreté Aéroportuaire na RSA aba mifototra amin'ny fandraisana anjara alaina mivantana avy amin'ireo mampiasa ny seranam-piaramanidina ampandrosoana ny fiarovana ny fitaterana anabakabaka eo amin'ny seranam-piaramanidina valo eto Madagasikara. Voalaza fa mifanohitra amin'ny fomba fiasa manaraka ny vanim-potoana izany ary misy ireo mpandeha no tohiny amin'ny fihetik'ireo mpiasan'ny CSPI izay miandraikitra ny fakana mivantana izany aba izany. Tokony hita aloha ny voalaza ny foto-drafitrasa sy ny fametrahana ny fitaovana miantoka izany fiarovana ny fitaterana anabakabaka izany vao ampandraisina anjara ireo mpampiasa ny seranam-piaramanidina. Ho an'ny Andriamatoa Couleur, filohan'ny filan-kevim-pitantanan'ny ONTM, dia tsara izany fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ny ministra izany. Tsy mandalo fandraisana fepetra ho fanatsarana ny fitaterana anabakabaka ny tenany, fa misy kosa raha ny voalazany ny tsy fahampian'ny fifampiresahana sy ny fiaraha-midinika tao anatin'ny fampiarana ny RSA izany, izay tokony abdirina avy hatrany ao anatin'ny saran'ny Tapakila fa tsy alaina mivantana amin'ireo mpandeha. Raha ny sehatry ny fizahantany amin'ny ankapobeny no resahana dia nahitana fianana kely ireo mpizahatany tonga eto amintsika. Amin'ny herinandro ambony dia andray anjara amin'ny hetsika topreza izay ho tanterahana any Frantsa ny ONTM mba ampafantarina bebe kokoa any Madagasikara any ivelany mba ampiroborobo ny sehatry ny fizahantany eto amintsika.